Mbola tsy manomboka ny fivoriana izay azo ny rehetra atrehany andanina ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 raha ny vaovao naangona io mpanao gazety dia miaona amin'ny filoham-pireneneny iavoloha amin'izao fotoan'izao ny mpikambana sasatsasany eo anivon'ny birao mahatry ny anteny meram-pirenena. Ny tena antony ty fiaonany ity moa zany dia iresahana momba izay fomba ahafahana mandany tsy misy fepetra ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 izay no angatahany eo anivon'ny fiadidiana republika ny eto anivony anteny meram-pirenena kosa nefa dia mangataka ny antsina nilay teti-bola natokana hampandrosoana ny distrika na ny CLT eo ihany koa ny mikasika nilay 4-4. Ity fiaonana ity moa dia toy ny fiaonana izay fantotosaina omaly teny amin'ny relais de la Haute-Ville izay niarahana tamina ministra vitsivitsy niarahana solombavambahoaka eo anivon'ny Mapara 2-3 ny leader Fanilo ary ny mpikambana solombavambahoaka vitsivitsy eo anivon'ny tsy miankina niaraka tamin'ny ministra maromaro eo anivon'ny gouvernement. Fiara 4-4 fampitomboana ny vola natokana ho an'ny faritra na ilay CLD ary fanomeza toky avy amin'ny rajonarym-mampianina fa tsy horavana ny anteny miram-pirenena. Ireo ny fepetra notakin'ny solombavambahoaka andanina ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Ticket carburant 10 ariary isaky ny solombavambahoaka nefa no noentiny reto birao maharitra ireto avy eny Avoloha, Pimaso ihany ho ny filohan'ny anteny miram-pirenena teto ariva amin'ny efatrora ny fanampiny. Miezaka tokoa zany hoe miaro-tanteraka le io izay nampanaovanareo araka tetiteny fa zay tsy tanteraka le izy ary tsy avy aminay natonga an'izany fa mbola fily dia fily fantaharako taona tany ka androany tolakandro zany no vao tanteraka zay zavatra zay. Ny dongy tsy hanolona adinika ny solombavambahoaka teto feno ny fepetra takin'izy ireo vao andany ny teti-bolam-panjakana 2024. Zavatra marina ne monsieur le président izy ma tsy menimeniny tamin'ny lefera tao dia loi de finance tamilasa iny rehefa nandeha tamin'ny lefera menimeniny olo rehetra raha ohatra hoe ilanina n'iny ihany ity lalàna ty tsy mety koa satria izy reo ihany no teny hoe raha raha-pirenena izy zava-dehibe izy raha zava-dehibe ma iasakazana anao azy. Iroso sa tsy iroso amin'ny fandaninan'ny teti-bolam-panjakana tany no nifantohan'ny adevitra nandritra ny ora maro. Solombavambahoaka Nelson Nicolas rehefa aveo solombavambahoaka Rémy Didjean de Mamaranazy solombavambahoaka Zanamasoto Christine. Frate Président, apetraka firenenao misy président satria anao président fidinetany. Na izy sy fidenao fidénatore satria anao lanteo. Akinao mampiapiranao dia satria ngady. Resaky ny antosy any fa matibadiky. Zay sasany raha sy arofo. Misy sasany sagniny temoa raha ty arofo. Fa akinay aminao satria anao président na izy atao misakatana président. Anao na olo be na izay anao io e. Fa tsy mety kotokoton'olo ty visy masik varono fa atao sakatana zay nalagasika. Io teti-bola izay naroso io dia tsy mifanena arak'izay ny eritreretanay azy fa ny Mapara kosa dia mampahafantatra etony fa mijery mandrakariva ny tombontsoa ny be sy ny maro ny zavatra nangatahana teto omaly fa raha tena amin'ny ankapobeny no jerena ity loi de finance initiale ity raha tena amin'ny ankapobeny no jerena de loi de finance tsy tokony ho azo antoka fa hoe ho antoky ny fampandrosoana ny tena firenena ary mijery ny rehetra nefa kosa ho iaho amin'izay nambara teo izay fa mijery ihany koa ny fitoniana indrindra amin'ny tany sy ny fanjakana dia ary mijoro mandrakariva amba olo-pirenena tia fitoniana sy tia tanindrazana ny Mapara izay miaraka amin'ny filohandry ny Irina Rajoelina
miaraka amin'ny joindrina rajolina dia manambara izahay etona ary mametraka ny hafatra aminao andrimatoa ministra ny finance izay nangatahany solom-bava-bahoaka teto amin'ny fampitaovana ny hafahana hijery anireo vahoaka tsy mandaty arina dia nanambara ianao teto mino sy matoky aho fa raha teto nanatrika nananaraka andrimatoa filoham-pirenena teto resy lahatra izy amin'ny mantsoa ny député de Madagasikara fa anatana ny voalohany valala amin'izao fotoana izao mba fero any tompoko ny fangatahany député fa raha tsasarotra aminy ny hanao an'izany aminao hoe mangataka ny valala ao am-pelantananao ny député homenao azy ka noho izany zahay dia sotronay ny kaboaka mangidy ova avaler la couleuvre na dia tsy sitraky ny fonay ty lalàna ity ty loi des finances initiale ity isotro ny kaboaka mangidy anay noho ny fitiavanay ny tanindrazana ny hafarany natao mitsangatanana eken'ny be sy ny maro fa hotohizana ny lahadinika ny fipetra-takin'ny solom-bavim-bahoaka nefa mijanona ho barainga ao an-tsain'izy ireo hatrany tsy teny avy loha intsony ny bramaritry ny anteny meram-pirenena ny vola avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika no nanantona tety aty ivelan'ny lapa atao amin'ity fiaran'ny solom-bavim-bahoaka ka ty ity ny vola vidiny tsangatanana ataon'izy ireo izay mahazo vola manaiky tsy anova ary mandany ny teti-bolam-panjakana 9 amin'ny endriny atolotry ny gouvernemanta vokany niova fiteniny rehetra teto raha faheveriny fa io loi de finance 2016 io no hahasoaty firenena toy tsy misaka ny BPMN fa na izay na tsy izay atao angamba fa izay lazainy président du groupe parlementaire teo aloha reo dia mitombina dia matomboka teti-bolam-panjakana 9 lanitsina sy mpanovana solom-bavim-bahoaka 7 no nandany azy voavidim-bola indray ny safidiny reto solom-bavim-bahoaka ireto tety teti-bolam-panjakana nefa izay nokianin'izy ireo mafy mialoha izao fandaniana azy zao Rajo malalo ity ao ity